Tangiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Manoloana ny fitovy-kevitry ny filohan'ny filakevim-pitantanan'i Madagascar Airlines sy ny ministry ny fitaterana mahakasika ny fanarenana ny Air Madagascar. Naneho faniriana fifampiresahana sy fifanantonana amin'ny ministra Ranjatoelina Roland Irina Rakotomanga. Namafisy ny ankilany fa ny business plan avy ao ny Madagascar Airlines sanokasaina ho tanterahana fa tsy iraina tolotry ny ministera ny fitaterana anarenana ny kompania mpitaterana anabakabaka malagasy. Maro ny olana sedrain'ny orinasa Jirama amin'ny fahasimbandro fotodrafitrasa mamokatra herinaratra araka ny tatra nataony Italia Jeneraly ny androany. Manampy izany olana izany ihany koa ny famatsiana solika. Ny volana Jolay no vinavinaina iva tanteraka ny telestazy raha ny fanazavana. Ivoaka ny 12 Jolay izao ny didim-pitsarana momba Raraja Norandriamanana araka ny fanapa-kevitra noraisin'ny mpitsara androany. Manamafy ny mpisolo vavazy fa tsy mitombo ny ireo vesatra any anjerana ny Ranandriamanana ka tokony halalaka ny fitsarana eo am-panatanterahana ny asany. Isan'ny asa efa mivelatra eto Madagasikara ny fanaraha-maso miafina na ireo détective privé. Fanaraha-maso ny fihetsiky ny vadina ny zanaka ivelan'ny tokantrano hatramin'ny fitadiavana olona very. Ireo amin'ny ankapobeny ho asan'ny détective privé. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nantanteraka fitsidihana ny firenenan'ny Romania androany filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Nankahery ary niaona tamin'ireo miaramila frantsay miisa 500 nahetsika teo anivon'ny OTAN hatramin'ny nanomboan'ny ady tany Ukraine ny tena nandritra izany. Ary avy hatrany andindininy makasika ireo. Talata fa 7 ny volana Jona 2022 ankasitrahako ianao misafidy ny fahitalavitra kolo amin'izao oro zao. Tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy atena ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy ampanajana ihany koa no anasako anao anarak' izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny tsy fitovy-kevitra samihafa manoloana ny fanarenana ny kompania mpitaterana anabakabaka malagasy no isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Manoloana ny tsy fitovy-kevitry ny filohan'ny filakevim-pitantana ny Madagascar Airlines sy ministry ny fitaterana mahakasika ny fanarenana ny Air Madagascar androany. Naneho faniriana fifampiresahana sy fifanantonana ministra Ranjatoelina Roland Irina Rakotomanga. PCA ny Madagascar Airlines ary nanontaniany ny mpanao gazety. Na izany aza namafisiny fa ny business plan avy amin'ny Madagascar Airlines sanokasaina ho tanterahana fa tsy ilaina tolotry ny ministera ny fitaterana mianta Randreneva. Taoriany tsy fitovian-kevitra sy fanehoan-kevitra ny famaly ary ireo sintona lakilo samihafa na teny amin'ny haino aman-jery na teny amin'ny tambazotra tserasera nataony filohan'ny filakevim-pitantanan'ny Madagascar Airlines Irina Rakotomanga sy ny ministry ny fitaterana Ranjatoelina Roland. Androany nanambatra ny fahavonona ny resaka sy fanantona amin'ny ministry ny fitaterana ny PCA ny Madagascar Airlines raha nanontaniany mpanao gazety. Ny orinasa mpitaterana anabakabaka anankiray dia tsy département ministériel. Alonga amin'izay azava. Fa ny orinasa dia orinasa. Izany hoe mijery ny lafiny rehetra na ny arabola, na ny ara-pitaovana, na ny arakolona, na ihany koa ny résultat izay tsy maintsy apetraka renivina orinasa izay maha orinasa azy. Noho izany ny tsy fitovy-pijery fomba fijery ihany izany. Aiza moa nisy olona tsy maintsy hitovy hevitra foana fa azo atao tsara ny mampijery mandrindra izany mba hitovy, mba hilamina, mba hanasoa. Manantena be tabe an'izany zay satria na inona tsy fitovy-pijery, inona tsy fitovy-kevitra ny asa eramanana ty anankiray ihany dia mino fa samy hatsapa-tena ny tsirairay avy. Izy olon-dehibe zoky ray aman-dreny 27 taona za mbola zandry olona 17 taona mahery kely fotsiny. Mila mieritreritra kely koa zany indrindray hoe mba mila mifanatona sy mifampiresaka fa tsy omby akory ka hifanoto. Za mino fa matoa izy napetraka filoha ho ministra dia isan'ny manana ny fahendrena hiverina amin'ny raison
ary koa iverina amin'ny fifampiresahana anatin'ny fifanajana. Mikasika ireo business plan samihafa izay ny iray natolotry ny ministerany fitaterana ary ny iray avy amin'ny Madagascar Airlines. Ity faran'izay andalana ny fankatoavana izany eo amin'ny filakevitry ny minisitra. Namafisy ny Irina Rakotomanga fa efa miroso tsikelikely amin'ny fampiarana ilay narosin'izy ireo ny kompania ankehitriny. Na izany amin'ny lafiny fandaminana anatiny amin'ny akabeny na ny lafiny fisafidianana ny fiaramanidina ampiasaina. Etsekilany nambarany fa vonona ny hiala amin'ny toerana mahafilohan'ny filakevim-pitantanana io ny PCA ankehitriny ity raha toa ka misy ny taratasy ara-dalàna manala azy. Hitanareo jatsy te hitratsony amin'ny polémika fa lasa polémika be ilay izy. Nazoko tenenanareo fotsiny tany-tandalàna Madagasikara. Ary tsika ao anatin'ny fametrahana zany tany-tandalàna zany dia manaraka lalàna, manaraka rafitra. Ny fanesorana olona amin'ny toerana anankiray, na aiza izy na aiza na chef de service ary dia misy lalàna. Dia mba izay fotsiny anesy, tsisy midongo toerana zany fady. Teneniko anareo fa tsy voazao nanao azam-panjakana efa tamin'ny taona 1997. Même talohan'izany efa tamin'ny taona 2017, 2017 dia efa nisy andraikitra ny tantanako teto amin'ny firenena. Tsy izany akory, tsy voazao ka hoe andeha hidongo toerana, tsy an'ilay izy fa amiko fotsiny rehefa manara-dalàna na inona atao ekeko foana. Zay fotsiny tsisy ny taratasy manokana ny tena izy ny fomba ny procédure dia milaza ny amin'ny mandefa taratasy izy miaraka amin'ny solonay any amin'ny ministre ny finance sy ny économie dia izy ireo no mampafantatra ny orinasa Air Madagascar hoe miova ireto olo reto indray ny solony manomboka izao fa mbola tsy misy moa izay hatramin'izao. Raha nanontaniana mikasika ny fanesorana sy ny fialan'ny mpiasa teo anivon'ny Air Madagascar kosa ny PCA Madagascar Airlines ity. Amin'izao fotoana izao misy 400 tamin'ny mpiasa manodidina ny 700 ny totalin'ny mpiasa nanala tena sy ny roana teo anivon'ny kompania Air Madagascar. Efa andalana ny fanonerana azy ireo raha ny fanazavana. Ankehitriny kosa amin'ny totaly 700 ny mpiasa eo anivon'ny Madagascar Airlines izay fitambaran'ny Tsaradisy Air Madagascar. Andratsana io zany hoe iza no ilefitra anatin'izay sa izy ve ny marimaritra iraisana fa tokony tombontsoa ambony fanarenana ny kompania mpitaterana anabakabaka malagasy no tokony hojerena fa ao anatin'izay atrandry ny ATR ny Embraer ary ny Boeing 787 no fiaramanidina tokony ampiasaina sy mifanaraka amin'ireo seranam-piaramanidina misy eto amintsika araka ny valin'ny fanadiadiana ara teknika nataon'ireo teknisian Madagascar Airlines lesoka araka teknika maro ankilany no misy amin'ireo akamaroan-dreo aérodrome misy ka isan'izany lafiny fodrafitrasa ireo izay miteraka fiainany fampidiram-bola noho ny fiainany vesatra afaka zakainy ny fiaramanidina iainga na ny tonga ihany koa mianta randrianaivo. Lesoka maro no hita amin'ny ankabeazan'ireo aérodrome amin'ny seranam-piaramanidina manerana ny nosy araka ny valin'ny fanadiadiana nototosain'ireo teknisian'ny Madagascar Airlines. Tafitra amin'izany ny lafiny fodrafitrasa izay maro tsy mifanaraka amin'ny fenitra tokony ho izy intsony, ny pitsopitsony samihafa tahaka ny sécurité incendie izay tokony hifanaraka amin'ny isan'ny mpandeha, ny resaka balisage de nuit ary ny mikasika ny piste. Io alavana piste io zany anisan'ny tena olana goavana satria meko ohatra fotsiny tsika eto Ivato zao ny alavan'ny piste eto zao 3100 mètres zany hoe 3 km 100. Nefa raha vao mivadika fotsiny tsika any amin'ireny any amin'ny faritra rehetra ireny dia tonga dia 1800 2100 mètres zany hoe reny zany tena mahatonga limité be ny fahafahantsika zany manena be ny performance zany en terme na hoe charge offerte zany lasa vitsy zany ny kely zany ny charge afaka hoentina satria fohy kely ny piste dia misy fetraikany zany any amin'izay dia lasa tsy mahazaka olona fihtsika. Dia eto Antananarivo koa tsika miara-malala samy mahafantatra fa didinina tendrombohitra zany eo Ivato dia misy ihany koa nefa ny antenne zay zay anisany koa zany pénalisé antsika ihany koa. Ny Antsiranana indray ny piste matetika ampiasaina any dia piste 13 nefa ny amin'ny piste 13 io eo anoloana eo zany tonga dia misy tendrombohitra be antsoina hoe montagne des Français
dia miaraka amin'ny faratraza ihany koa izay mitsoka dia mitsoka, dia ireny zany tafiditra amin'ny calcul daholo. Amin'ny ankapobeny miatraika amin'ny fampidiram-bolan'ny kompania ireo lesoka samihafa ireo. Antony, voatery ampifanarahana amin'ny lafiny ara-teknika ny vesatra afaka zakain'ny fiaramanidina ampiasaina, ary misy ireo voatery mampiena ny vesatra io na tokony mbola zakam-pandena entana maro aza. Manoloana io, namafisin'ireo teknisian'ny Madagascar Airlines afa tokony ampifanarahana amin'ny lafiny ara-teknika ireo ny karazam-piaramanidina ampiasain'ny kompania. Ho azy ireo, ny ATR, Embraer ary ny Boeing 787-900 no mamaly izany sy tokony hompanana ampiasaina hatreto. En fonction de particularité misy rehetrarehetra eo anivon'ny infrastructure misy eto an-toerana zany no ahafahan'ny kompania tsirairay avy misafidy ny fiaramanidina ampiasaina. Dia nisy tamin'ny résumé teo moa izy hoe raha ohatra ka mengeza le fiaramanidina tetavina ampiasaina dia melebea sy mihitatra arak'izany koa ireo étude tokony atao mikasika an'izay. Ho anay technicien efa nisy any hoe ATR, Embraer ary Boeing 787-900. Zany akory zay zany no étude efa vita. Raha misy ny fiaramanidina hafa eritreretina hoe ampina dia araka nazavaina teo hoe mila ananatsika daholo zany ny étude ahafahana am'dele adapté amin'ny piste, adapté amin'ny environnement opérationnel aéronautique misy eto amintsika ve ny fiaramanidina. Fa amintsika am'teny zao koa zany ireo planina resaky teo en fonction amin'ny données rehetrarehetra efa nananana taloha amin'ireo planina maro be no mivoaka tao anatin'ny étude na flotte nataon'ny équipe technique. Dia amin'ny lafin'ny anjaranay zany dia manatanteraka izay vazonay atao efa niresahana efa misy lettre d'intention natao tamin'ny Embraer, efa misy fifanantonana tamin'ireo Boeing 787-900. Par contre, mety manana goavana be iny moa zany ny eo anivon'ny filakevim-pitondrana no tena mikirakirana. Ankoatra ireo dingana efa ndrosoana ireo, efa tafiditra amin'ilay business plan na kosa ny avy amin'ny Madagascar Airlines ihany koa raha ny fanazavana ny mikasika ny ara-bola ahafana mampiasa ireo fiaramanidina tokony ampiasaina misa karazany telo ireo. Tsy ahivina, misa 7% ny serana fiaramanidina mbola azo ampiasaina eto Madagasikara ankehitriny. Misa 7% amin'ireo ampiasaina amin'ny lafiny manokana na titre privé, 20% amin'ireo ho an'ny usage restreint, misy 4% kosa no tantan'ny ADEMA, 2 tantan'ny Ravenal Airports ary 1 tantan'ny MTA. Etsy ankilany, misy 4 amin'izao fotoana izao ny fiaramanidina ampiasain'ny Madagascar Airlines, 3 ATR, 1 Airbus 330-900 neo izay hofaina amin'ny orinasa Fly. Ao anatin'izay olany fitantanana sy ny fampandehanan-draharaha izay fa momba ny orinasa mpanjakana JIRAMA kosa indray. Mbola maro ny olana sidray ny orinasa JIRAMA amin'ny fahasimbany ireo foto-drafitrasa mamokatra herinaratra amin'ny faritra maro araka ny tatitra nataon'ny tale jeneraly ny JIRAMA tamin'ity androany ity, manamby izany ihany koa ny olana amin'ny famatsiana solika. Ny volana Jolay no vonavinaina hivatanteraka ny délestage raha ny fanazavany. Efa misy ankilan'izay ny fifampiresahan'ny tompon'andraikitra amin'ireo mpandraharaha ara-tsolika amin'ny famatsiana ny JIRAMA ho ara-dalàna ny Laharana Evison. Tsy mbola tafarina amin'ny resaka famokarana ny herinaratra ny orinasa JIRAMA raha ny tatitra nataon'ny tale jeneraly ny JIRAMA ny maraina teo teny amin'ny foibe toeran'ny JIRAMA Faravohizitra. Tsy mbola tafarina hatreto ny tobi-pamokarana herinaratra ao Andekaleka raha toka ny volana janoary no efa nisy ny olana ka nahatonga ny fahatapahan-jiro teto amin'ny faritra Nalamanga sy ny faritra Vakinakaratra. Milina 2 amin'ny 4 ihany koa no mbola mandeha ao Andekaleka. Milina 2 ao amin'ny tobi-famokarana herinaratra ny Symbion Power ny Simba. Milina 2 ihany Aksaf Power ihany koa ny Simba. Tsy mahatratra ny tokony ho izy ny vokatra herinaratra avy amin'ireo toby ireo. Manampy izany ihany koa ny olana ara-pamatsiana solika. Na izany aza, misy ny fepetra izay ho raisin'ny eo anivon'ny JIRAMA ampiana ny délestage sy hifehezana izany. Raha makany amin'ny faritra indray dia tsy ampy ny solika zany izay hovatsitsika
manerana nosy gazoal moa zany tena fampandehanantsika ny tompam-karana manerana ny nosy elinivon'ny faritra eo amin'ny 300 isanjato eo zany 300 isanjato ny fanenana zay tsy maintsy ataontsika eo amin'ny lafin'ny solika zany hoe le quantité zany resaka eto quantité raha 100 litatra zany ny ilayntsika mba hampandehanana normal ny any amin'ny faritra dia tsy maintsy ahenantsika 300 litatra zany io fandehanan'ny ny zavady ny quantité ny solika inona ny fiantraikan'izay raha ny eto amin'ny area ny fiantraikany zany dia misy ny délestage zay tsy maintsy ataontsika fa ny fandrindratsika azy dia ny hoe tsy mihoatra eo amin'ny adiny 2 adiny 3 farafahaelany ny délestage zany isaky ny quartier eto anivony area zany hoe Antananarivo sy Antsirabe. Rehefa vanim-potoana ny ririnina toy izao mitombo 520 isanjato ny filan'ny mpanjifa. Raha ny vinavina hivatanteraka ny délestage manomboka amin'ny volana Jolay hoy ny tale jeneralin'ny Jirama. Tsy izy kosa ny délestage ny 520 sy ny 420 Jona 2024 manerana nosy. Amin'izao efa misy ny fifampiresahana nataon'ny tompon'andraikitra amin'ireo mpandraharaha ratsolika amin'ny famatsiana ny Jirama ho ara-dalàna. Aty amin'ny importation directe na ny Timror ngamba akambaka le fanontaniana anankiroa teo dia raha mividy manao importation directe zany le orinasantsika Jirama satria manana licence amin'izany ny orinasantsika dia mazava ho azy fa ho mora kokoa misy ny contrainte hafa logistique sy ny karazany izay zany mahatonga mieritreritra amin'izao fotoana izao mahatonga antsika mieritreritra ary tourmarque zany avy amin'ny Filoham-pirenena na hoe jereo farak'izay aingana ny ahafahanareo manafatra solika fiolora aloha zany resaka eto directement zany avy any amin'ny producteur eo am-pijerevana an'izay zany ary efa misy ny offre izay azo avy amin'ny trader sy ny producteur sasany fa mila dinihana tsara izy io. Mitohy hatrany asa fanarenana ka mahatratra 247 miliara ariary ny fampiasam-bola ataon'ny Jirama hatramin'ny taona 2024 ka ao anatin'izany ny fananganana ny tompam-pamokarana amin'ny angovo azavaozina manerana ny faritra maro manerana ny nosy. Naneho ny fialatsininy amin'ny vahoaka mpanjifa ny tale jeneralin'ny Jirama noho izao fotoan-tsarotra lalovan'ny orinasa izao ary notsindriny kosa nefa fa tsy haharitra izany. Lafombaovao hafa kosa indray dia miantso ny Prime Ministre indray ny andraiky manoloana ireo gouvernoura misalovana ny andraikitry ny hafa ny syndicat national des administrateurs civils tsy manaiky intsony ny atao fitaovana politika ihany koa izy ireo ary miantso ireo namany hanome alalana ny fihetsiketsehana ataondreo antoko politika rehetra izay mahafeno ny fipetra olona saina. Mikorotana ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika hoy ny Sinad na ny syndicat national des administrateurs civils androany teny Anosy. Ahitana taratra izany ny fomba fiasan'ireo gouvernoura paritra sasany izay mitsabaka amin'ny andraikitry ny hafa. Nefa ny fisian'ny gouvernoura misy gouverneur manaja le fitsipoka hoe na dénomena ry zareo dia mipetraka amin'ny toerana maha CTD azy fa misy gouverneur sasany dia isalovana ny asany représentant de l'État nefa izy tsy anatiny eo dikan'izay ny hiverenantsika dia hajao ny lalàna misy gouverneur tsy ho teneninay mizizo hanao revue militaire satria le zalahy gouverneur sasasasany reo zany sady chef de région izy ny représentant de l'État hono fa nareo no iza ka mila manaraka lalàna manomboka am'izao mba tsy tenenanareo intsony salamy nangalanareo ny fifidianany tato amin'ny ministère intérieur ka namenany CENI dia ny administrateur rery no iandrikendrenareo mpangalabata iza kay no mipreside ny SRMV dia fidio ny chef de région dia iantsoana ianao zany monsieur le premier ministre hanao rappel à l'ordre samy hafa ny antsoina hoe collectivité territoriale décentralisée sy ny STD. Misy amin'ireo olom-boafidy sasany ihany koa toy ny loholona sy ny solombavam-bahoaka mitady ny fomba rehetra amindrana ireo administrateur civil misehatra ny fotony rehefa tsy mifanaraka amin'ny tian'izy ireo atao hoy ny Sinad tsy miandany amin'ny antokony fitondrana ary tsy momba ny mpanohitra ny administrateur civil raha ny fanazavan'izy ireo hatrany ary tsy anankitsony atao fitaovana politika. Ankoatra io mankasitraka ny fananganana ny tribunal foncier ny Sinad.
ekenay ny fananganana ny tribunal spécial foncier fa avelao n'olona amin'ny domaine ao no mandrafitra azy raha tokony izy mahazo alalana hanao manifestation politique daholo ny rehetra rehefa mahafeny fepetra zay lizy zay namanay manohitra an'izay tsy manaraka an'izay dia tsy namanay tsony tsy neutre rehefa feny ny fepetra fangatahana nantoko iza raha mbola parti politique izay voafeny ny loi 2 mbola voafeny ny loi 2 dia zay mahafeny an'izay dia mahazo daholo ary tsisy afaka mibaiko atsika hoe rakoto tsy mahazo na rabe tsy mahazo na raketaka fa ny lalàna no mibaiko manomboka eto mba tsy hanomezany rakoto sy rabe sy raketaka tsiny atsika nantoko mpanohitra nantoko inona lalàna raha ihany ny fehiny io nantokony mpitondra miantsony anivon'ny fitsarana ihany koa izy ireo manoloana ny fomba fiasany anazivana tatoato ny fanaovana mandat de dépôt na tsy mifanaraka amin'ny tokony izy aza ary maritra fotoana maro ihany koa ny fitsarana aoriana izay fanaovana MD izay fa ivoaka ny 12 jolay izao ny didim-pitsarana momba ny raraza Andriamanana araka ny fanapahan-kevitra noraisiny mpitsara tamin'ity androany ity manamafy ny mpisolo vavazy fa tsy mitombina ireo vesatra hanenjehina azy ka tokony alalaka ny fitsarana eo am-panatanterahana ny asa olona saina. Androany niverina teny anivon'ny fitsarana tao Fianarantsoa ny Rarara Andriamanana Jano taorian'ny fifandarana teo amin'ny mpisolo vavany andany sy ny ankilany nanapa-kevitra ny fitsarana fa ahembotra amin'ny 12 jolay ho avy izao ny famoahana ny didy. Mino sy matoky ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana ka hijery araka ny antotan-tara-pasinavy sy ny fifandaharana ambava izay ny fanandrehan'ny rotonta satria tsy miova ny teninay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa mandany fiampangana azy ny Janoro Andriamanana no ny antony tsy nanaovany amin'ilay fanitandalana izay hanenjehana azy ary izay dia mahita fa ny fototra tanteraka amin'izay hoe fiarovana ny zon'olombelona amin'ny lafiny fampianarana sy ny fiahina ny mpiarabelona eo amin'ny ara-sakafo no nataony Janoro Andriamanana. Niandry ampatonina izahay ny 12 ny volana Jolay hivoahan'ny didim-pitsarana. Isan'ny manaraka akaiky ity raharaha ity ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga ireo firaisamonim-pirenena toy ny Transparency International, Initiative Madagascar, ny Amnesty International ary ny CRADOI. Janoro Andriamanana izay tsy ahivana mpampianatra ary mpisehatra eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ary mpampaneno lakolosy na lanceur d'alerte ka nanaitra manoloana ny tsy fahaiza mitantana sy ny fanodikodiana ireo mpitondra fanjakana sasany ny fanampiana tokony ho anitraboiny vokatry ny fandalovany rivotoza Batsiray sy amin'aty farany teo nahatonga izao raharaham-pitsarana izao. Andrasana araka izany ny didy ivoaka ny 12 ny volana Jolay. Tontolon'ny fampianarana kosa indray ny tsy fisian'ny lalàna amin'ny feny université no isan'ny miteraka ny fitokonan'ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ireo université maro manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana. Efa vita amin'izao fotoana ny fanitsiana ilay tolo-dalàna mahakasika ny fizakantena ny université nangatahany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenona ka miankina amin'ny fandraisana andraikitra ny fanjakana ny fiverenany fampianarana amin'ny laoniny izay no isan'ny songadina nandritra ny fivorim-betampoka natao amin'ny sampana Antananarivonela Ranevson. Tsy tombontsoan'olombitsy ny antony adina ny lalàna momba ny fizakantena ny université raha ny fanazavana ireo mpampianatra mpikaroka. Amin'izao efa vita ny fantsina ny tolo-dalàna mahakasika ny fizakantena ny université nangatahany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Manantena ny CSS Sampanantananarivo fa vita ny adidiny satria ny fanitsina anilay tolo-dalàna na nrasan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia efa notanterahina amin'ny antsipriany ary efa lasa any amin'ny gouvernement rehefa nampandalovina tao amin'ny anteny miera-pirenena teny Tsimbazaza koa dia matoky izahay fa olona tompona andraikitra ary mitsinjo ny hoavin'ny firenena ny mpitana ny fahefana ankehitriny ka handefana izany hodiniana amin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny miera rotonta ka mba hanana lalàna momba ny fizakantena amin'izay ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana
ara-tsiansy miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny fanjakana kosa ny fiverena ny fampianarana raha ny fanazavana nandritra ny fivoroim-be atampoka natao ny sss Ampanantananarivo androany fa fantatra fotsiny a fa hodinihana io a ankoatra zany a rehefa milaza fa hanome fanapahana ara-teknika sy araka ny lalàna ny ACC fa tsy fanapahan-kevitra ara-politika dia efa ampy ny CSS izany koa dia izay no miantoka ny fiverenany fampianarana faran'izay aingana mety raha-pitso raha ohatra ka mahazo toky ny CSS dia afaka miverina ny fampianarana ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka fampianatra fa dia izay zavatra kely izay sy bitika izay mila mieritreritra ny tompona andraiky mpanjakana fa rehefa mandray toerana izy dia ho an'ny firenena izay fa tsy ny ambopo ny tena ny samy rery akory miantso sy mangataka ny fivoren'ny bureau national ny CSS Ampanantananarivo amin'izao mbola mitohy ny fampiatona ny fampianarana eny amin'ny université n'Antananarivo tonga tao anatin'ny fotoana ny doko sika zao ny mahakasika ny asan'ireny détective privé ireny io ihany koa ny olom-pirenena sy ny fananganan-tsaina akatoko zao fety-pirenena zao ampany amin'ny fanadiadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary Les sensations du cinéma, l'intensité du sport, le plaisir de vos émissions favorites. Tout ça sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Avec Telma TV, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Le futur est dans ta poche et la télé sur ton smartphone. Tapez vite le *111 étoile 6 dièse et inscrivez-vous sur Telma TV. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Big Flex 5. Révélez le barbier en vous. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le voit. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre 30 abonnements de 30 mois, une voiture ou un scooter chez Canal+. Heal this heart, reopen this mind. I'll find you in my daydreams when you're miles and miles away. Mandritra ireo fotoana miavaka ifamizarana amin'ny zanakao dia eo foana Farilac. Efa ho 10 taona mahery zao. Tolory azy ampitiavana hatrany ny Farilac izay vita avy amin'ny akora tsara indrindra sy voafantina vita malagasy. Ahitana fer, calcium, vitamine 12 ary mineraly 4 izay tena manampy azy amin'ny fivelarany ara-batana sy ara-tsaina. Sous l'initiative des disciples d'Escoffier de Madagascar, venez découvrir la première édition du Salon Canela, le salon de la pâtisserie et de la boulangerie.
les professionnels du secteur pâtisserie-boulangerie seront présents. Fournisseurs de matières premières, fournisseurs de matériel, d'emballage, centres de formation, enseignes de la pâtisserie, boulangerie, glacerie. Venez également soutenir vos candidats pour la grande finale du premier championnat de Madagascar pâtisserie-boulangerie. Apprentis, indépendants, professionnels pâtisserie et professionnels boulangerie. Des animations et des démonstrations vous attendent. Un rendez-vous du 10 2022 au Novotel à l'Arby. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao mamerina ny araba tombo klasy tombo vavy isantarantsika izany avy hatrany isany asa efa mivelatra eto Madagasikara ny fanaraha-maso miafina na ireo détective privé fanaraha-maso ny fihetsiky ny vadina ny zanaka ivelan'ny tokantrano hatramin'ny fitadiavana olona very ireo no asan'ireo détective privé ireo amin'ny ankapobeny tsy mifidy sarangan'olona ny mampiantso azy ireo raha ny fanadiadiana fity nokolona. Toy ny any ampitan-dranomasina efa misy ihany koa ireo pitsikely na mpanara-maso manokana eto Madagasikara. Agent secret na détective privé no afantarana azy ireo. Ato anatin'ity fanadiadiana ity no tazoma ho tsy ambarately ny endrika sy feon'ireo pitsikely ireo mba ho fiarovana amin'ny asa ataony. Efa ho herintaona izao ireto vondrona ireto no nanao asa fanaraha-maso. Tao anatin'izay herintaon'izay, sokajin'olona maro no miantso azy ireo mba hanara-maso na hikaroka olona iray. Manomboka amin'ny 3 hetsy ariary mampiantso ireto agent secret ireto. Anisan'ny tena maro iantsona azy ireo ny fanaraha-maso vady no ny aiay amin'ny fampirafesana na koa fanaraha-maso zanaka any ivelan'ny tokantrano. Ya, ny asana détective privé moa zany eto Madagasikara na eto Antananarivo zany hoe misampana bebe kokoa anatin'ny resaka filature voalohany. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny recherche ihany koa. Ny fahatelo ihany koa dia resaka fanaraha-maso. Zay zany no anisan'ny hoe iandreketanay atao anatin'ny sampana détective privé. Tsy dia hoe tsy matoky ny vadiny fa misy fotoanana indray maheno resaka mibadika mety hoe amin'ny namany akaiky na amin'ny fianakaviany na amin'ny havany dia te hanamarina n'izay zavatra voalazan'ireo olona izay hoe mety misy tokoa ve ary mitombina tokoa ve ilay zavatra izay nitenenin'ny havako na nitenenin'ny fianakaviana na nitenenin'ny namana sa onohono fotsiny. Raha ny fanazavana miara-miasa mitandro ny filaminana ireto vondrona ireto amin'ny fanatanterahana ny asany. Mandray anjara amin'ny fikarohana ireo jiolahy na olon-dratsy ihany koa ireto farany. Isan'ny tena nanamarika nandritra ny fotoana nanaovanay an'ilay asa dia mpangalatra notadiavina tratra. Izay no anisan'ny nanamarika nandritra n'izay fotoana nanaovanay an'ilay asa zay. Profony vaingana toy ny sary na horonan-tsary no entina amin'ireo manan-karama azy ireo. Arakaraka ny fanaraha-maso izay atao ihany koa no fahareta amin'ny fanadiadiana. Eto Antananarivo no maro mpiantso ireto mpanara-maso raha ny fanazavana. Mbola anisan'ny olana nefa mifampitaovana na dia maro azy ireo mpanjifa ny asa. Ny procédure ao anatin'ilay izy dia zay aloha ny fomba hafantarana anazy. Tsy maintsy mila ny sarin'ilay olona izay hoe dia ny sarin'ilay olona anankiray ho arahana na sarin'ilay olona ho tadiavina izany manome sary ilay olona izay mampiandraikitsana ilay izy. Olona manodidina ny 9 isan-kerinandro eo no miantso ireto pitsikilo ireto araka ny fanadiadiana. Asa izay tsy fahita firy moa ny asa détective privé saingy efa maro ireo mpisehatra raha ny fanadiadiana hatrany.
Fitsokany rivotry ny fandrosoana avokoa zany mivelatra manarak'izay ihany koa sehatr'asa sy ny filan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Fanazo ny prix du PDG de l'année nandritra ny Africa CEO Forum ny filoha tale général ny Action Group Yasanina Irije izay filoha tale général ny groupe Action eto Madagasikara nanomboka ny taona 7 efa nisy moa ny fangatahana fionana amin'ity filoha tale général ny Action Group ity nataony mpanao gazety Nokolo mahakasika ny fitantanana sy fanatsarana ny Action Group eto Madagasikara ary andrasana ny valin'izay. Fa lafombavao hafa kosa indray kitapon-dra miisa 100 isan'andro no ilain'ireo marary eny anivony hôpital Mpanjakana amin'izao fotoana raha ny fanadiadiana amin'ny ankabeny ny sokajin-dra au moins no vitsy ny toe-batana mitondra azy raha ny eto Madagasikara ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanomezan-dra nisy androany ny hetsika fanomezan-dra avy amin'ny olom-pirenena Tetsy Analakely Fity Nokolona. Fahaverezan-dra eo Piterana aretina azo avy amin'ny Etazimoka. Ireo ny tranga fahita matetika ka ilaina fampiasana rara ny eto Madagasikara. Anisan'ny tombony amin'ny fanomezana rà ny fanaraha-maso ny toe-batana mialoha ny hanomezana-ndra. Mia tsara ihany koa ny fahasalamana raha toa ka misintona rara ny fanazavana hatrany. Raha fahasalamana ho anazy aloha mivatatsika tsy mba mamorona raha tsy makana kely. Ohatrany tomobile zao misy fikarakarana atao aminy atao vidange ohatra dia ny menaka ho an'ny vatatsika ny rà dia tsy mamorona raha vaovao ny vatana raha tsy akana kely aloha. Tombony faharoa ihany koa araka an'ilay niteneniko teo io raha efa voatily no omena marary. Misy aretina anaky 5 no atao hojerena aminy ohatra hoe ny VIH sida dia fantany ihany koa ny sokajin-dra raha ohatra ka alohan'ilay marary volo izay analizy maromaro izay dia mandany vola be mihitsy izy mety ho 7 alina raha eto lany ny anaovany analizy. Maimaimpona hatreto ny fisitrahana rà eny amin'ireo hôpitaly Mpanjakana saingy ny saran'ireo fitaovana kosa no andoavam-bola raha ny fanazavana. Ireo sokajin-dra au moins no tena ilaina betsaka sady vitsy ireo vatan'olona mitondra azy. Ny fanjakana dia ny teny fa maimaimpona daholo ny fakana kitapon-dra ho an'ny olona izay miditra hôpitaly ao amin'ny hôpitaly Mpanjakana. Maimaimpona izy ho an'ny marary fa misy sarany io dia ho an'ny olona miditra amin'ny hôpitaly Mpanjakana ny fanjakana mizaka an'izay sarany izay. Fa io kitapon-dra azontsika io vidiana igny kitapon-dra iny misy analizy maromaro natao ao aminy misy fomba hitahirizana azy izay rehetrarehetra izay misy sarany. Dia raha ohatra ka izy any amin'ny hôpitaly tsy miankina amin'ny fanjakana dia le olona mandoa an'izay sarany izay. Ho amin'ity andro maneran-tany amin'ny fanomezana rà ity, olom-pirenena maro no namaly ny antso ka tonga nanome rà teny Analakely androany. Fanampiana ireo tody tsy fahasalamana no naharesy lahatra tamin'izany fanomezana rà izany raha ny fanazavana. Za efa mpanome rà foana, efa mpanome rà hatramin'izay mihitsy efa ela. Atsitrapo ento taiza isaky ny 4 mois no manome foana. Tanjona ny anangonana kitapon-dra miisa 500 amin'ity andro maneran-tany ho an'ny fanomezana rà ity. Raha tsy aivina moa, misy ireo fepetra amin'ny toe-batana raha toa ka hanome izany rà izany. Izay manome rà manome aina, io ny loha hevitra tamin'ity taon'ity. Fa manomboka manangan-tsaina tsy kelikely ny isan'ny tokantrano amin'izao fotoana ho fanamariana ny fankalazana ny fety ny 9 Jona, ny fanehoana ny mahamalagasy ny firaisan-kina sy ny fitiavan-tanindrazana no isan'ny nanosika ny mponina nanangana ny saina amin'izao ankatoko ny fetim-pirenena izao ho ny fanazavana Abraham Randriamanana. Roa herinandro mialoha ny fankalazana ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izay marihana ny 9 Jona, miroso amin'ny fananganana ny sainam-pirenena ankehitriny ankamaroan'ireo mponina. Hita taratra izany na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra. Ny firaisan-kina, ny fitiavan-tanindrazana ary ny fiarahamentana amin'ny mahamalagasy no antony hananganana ny sainam-pirenena mandritra ny volana Jona raha ny fanazavana. Mponina Korobe zao izay efa misy saina manangan-tsaina izay tsy ataona manomboka le 15 izay dia 15 aloha le 10 manomboka le 10 dia manangan-tsaina mampiseho fitandazana tamin'ny tolo taloha resaka ohatra hoe fahaleovantenantsika Madagasikara dia tsy maintsy manangan-tsaina rehefa tonga ny 26 tokony satria iny efa mandeha anaty fampianarana dia tokony efa mandeha ho azy ny fampiakaran-tsaina. Io aloha samy manana ny toe-tsaina izay manangana fa tsy fantatra hoe ahoana ny tsy hananganany miankina amin'ilay izy fa misy fotoana manko ndraindray very ohatr'izany fa tsara noho izany izy hoe ndraindray hoe soloana matahirizina ohatr'izany mety ihany.
mahatsara fa malagasy zany dia zany saina manangana foana sasaina ataona ka amin'ny malagasy aloha dia tsapako le izy zany mba mety aminamiko le izy eo amin'ny ray volana mahery kely eo ngama. Misy ny fepetraharaina isa tokantrano amin'ny fametrahana ny sainam-pirenena. Ny isa tokantrano moa dia misy ny refiny amalinika eo tsara hoe raha ohatra ka trano iva ny tranontsika ipetrahantsika dia 30 centimetatra amin'ny 5 centimetatra ny alehibean'ny sainam-pirenena. Raha efitrano, raha trano kosa ka manana rihana ray dia 50 centimetatra amin'ny 7 centimetatra ny habean'ny sainam-pirenena tokony hofahofa eo. Fa raha ohatra ka trano misy rihana roa na mihoatra dia 70 centimetatra amin'ny 30 centimetatra ny angezan'ny sainam-pirenena mihofahofa amin'izany. Nanomboka ny 12 ny volana Jona hatramin'ny fiandohan'ny volana Jolay ho avy izao ny fananganana ny sainam-pirenena tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetiny 20 Jona raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Fa nisitraka ny hetsika didipoitra fahobe iarahana amin'ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Manjakandriana sy ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa ny tao amin'ny commune Antsaha lalina Androany velom-pisaorana ny mponina ary nahatsapa fa zava-dehibe ny fahaiza manolotra sy manome tamben'andraikitra amin'ny vahoaka tahaka izao Gaëtan Andriatsilavo. Ny teto amin'ny commune Antsahalalina distrikany Manjakandriana indray no nisitraka ny didipoitra fahobe karakara ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Manjakandriana sy ny antoko malagasy miara-miainga Androany. Tahaka ireo faritra sy commune rehetra no lalovana afa-pasairanana ireo ray aman-dreny. Liza manamaivana ny fianakaviana dia mahafinaritra liza satria fianakaviana zany matetika miditra fahasairana lafolafo kokoa raha hoe miditra gasy zao izy maivana be. Mahafinaritra sy mahaliana ilay izy satria tena zavatra manala fahasairana amin'ny vahoaka zany. Avy eo mahasalama ny ankizy, ny fiainana tena hita hoe tena tsotra sy tsy manahirana ilay izy. Na eo aza ny fanaovana didipoitra nentim-paharazana eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoan'ny ririnina izao, miavaka kokoa ny hetsika didipoitra fahobe tahaka izao. Raha misy manatanteraka ihany amin'ny lafiny mahagasingasiny amin'ilay manao didy antsy zany dia tsy dia hoe misy koa maharatsy an'iny fa raha fiovana kosa dia misy tsara zany zavatra amin'ity satria hoe voalohany indrindra ilay ara-pahasalamana ao anatiny mahatokisana tsara, tsy misy zavatra ahina zany. Eo koa ilay fanamaivanana an'ilay olona na dia hoe lavitra tena misy lavitra ny kilometra lavitra mihitsy izy tonga eto amin'izao fotoan'izao ato anatin'ny commune. Misy savaly ny fokotany ao anatin'ny commune Antsahalalina. Ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana, isan'ny fotom-piveloman'ny mponina ihany koa ny fanaovana kitay sy arina fandrehatra amin'ny kininina. Fotom-piveloman'ny olona aty aminay ny ala-kininina, surtout zany aty amin'ny commune Antsahalalina zany tena resaka ala-kininina zany ny aty aminay ny fitom-pivelomana ny charbon dia ny misy moa ny alarovana any amin'ilay fokotanina kadinanary any iarana amin'ny fanamby fa manomboka tsy miditra amin'izany intsony ny olona aty aminay satria efa voararan'ny fanamby ilay izy. Mbola hitoy ao anatin'ireo commune misy 520 izao hetsika didipoitra fahobe iarana amin'ny solombavambahoaka sy ny antoko malagasy miara-miainga izao. Mitoy moa izy io manerana ny distrika Manjakandriana ao anatin'ireo commune 520 dia tsy nisy mihitsy ny navahana tamin'izay satria adidy sy andraikitra izay ary tolo-tanana ngezabe mihitsy nataon'ny député Manjakandriana dia isorana be dia be anazy zany. Ao anatin'izay koa ny sénateur voafidy tao anatin'ny MMM ary ny atoko MMM izay mamatsika io ao anatin'izao dia fifanomezan-tanana maro no atao eto anatin'izany anatanterahana ary indrindra tamberina andraikitra ho an'ireo olom-boafidy rehetrarehetra sy ny atoko ho an'ny vahoaka no anatanterahana izao satria sahirana amin'ny vahoaka. Ny ao amin'ny commune Ambanintsena no anohizana ity hetsika ity rahampitso raha ny fandaharam-potoana napetraka.
vaovao vao mafana ho an'ny androany ihany koa no ho an'ny izantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity volamena milanja 5,7 grama no kasaina ondrana nitsokosoko tany ivelany androany no saro ny mpiasan'ny faditseranina teny vato mpandeha miisa 3 ho any Etiopia no nitondra ireo izay nahitana teratany karana iray ary sonoroa entintsika miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany mo ny fivoaran'izay fa tontosan'ny zoma fa folo ny volana jona 2020 lasa teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny trano salfa ORL mampiaty ao an-dranomadio Antsirabe fotodrafitrasa izay entina hitsabona ny sofina ny orona ary ny tenda avy amin'ny alalan'ny tetika Samaheno ary vatsiny CBM Volakolo Antsirabe. Tamin'ny alalan'ny tetika Samaheno izay vatsiny CBM Vola no nisitrahany ireo olona manana fahasembanana ity trano vaovao mampiaty ny salfa ity na sapanasa loteranina momba fahasalamana izay natao fitsabona ny sofina ny orona ary ny tenda eto an-dranomadio Antsirabe. Notokanana izany ny farany herinandro lasa teo, ahitana efitrano fadidiana sy efitrano natokana ho an'ny marary miisa 3 ary birao isan'ireo mpitsabo. Manodidina ny 200 tapitrisa ariary no entina nanaovana ity fotodrafitrasa ity ary tao anatin'ny 7 volana teo eo no fepitaona nanamboarana azy. Tanjo tetikasa ny fanatsarana ny toerana fandraisan'ireo marary, eo ihany koa ny fampiakarana ny fahaiza-manao an'ireo mpiantsehatra rehetra eo amin'ny lafin'ny fahasalaman'ny sofina. Zava-dehibe ny fanitarana ny fotodrafitrasa hoy ny tompona andraikitra satria mbola vitsy ny misahana ny sehatra ny maso ny sofina sy ireo manodidina azy ho antsika eto Madagasikara. Anatin'ity tetikasa Maheno ity ny tena zava-dehibe dia eo amin'ilay hoe fanitarana ilay fotodrafitrasa ary indrindra ihany koa ny fanofanana ireo olona izay misehatra eo amin'ny hoe ORL izay. Raha mahafantatra fa anisany ohatrany hoe zandry olona ihany ny fahasalaman'ny sofina, ny antony dia vitsivitsy ireo fikambanana iraisam-pirenena izay manohana ny tetikasa ho an'ny fahasalaman'ny sofina. Nisy ihany koa fanamboaran-dalana mampiaty izay notokanana teto amin'ny toeram-pitsaboana CNCT Andranomafana Antsirabe tamin'ny alalan'ny tetikasa fanily vohy CBID izay nitohana ny CBM hatrany. Misy ihany koa ny fanamboaran-dalana mba hahatonga an'ilay lalana hampiaty, mba hahatonga an'izay hoe inclusion zay zany mba ho tena fotom-pisainana ilay izy ato anivon'ny fiarahamonina fa tsy hoe asa atselika vetivety fa ny tena tanjona amin'izay dia ny hoe ireo olona manana fahasembanana any anivony reny commune ireny dia afaka tsy hoe sitraka fotsiny ihany ny atolotra hoe service zany hoe afaka hiditra ny ministera ny fampianarana ny fahasalamana fa izy mihitsy no afaka handray andraikitra ao anivon'ilay commune na ny fiarahamonina misy azy. Araka izany dia maro ireo tetikasa eto vakinankaratra izay anaovan'ny CBM Tantsoroka ho fitsinjovana sy fanampiana ireo olona manana fahasembanana. Anisan'izany ity tetikasa Maheno sy tetikasa fanilo ity. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray nanatanteraka fitsidiana ny fireneny Romania androany ny filohan'ny pirenena Frantsay Emmanuel Macron nankahery ary niona tamin'ireo miaramila Frantsay miisa 500 na hetsika teo anivon'ny OTAN hatramin'ny nanomboan'ny ady ao Ukraine ny tena nandrindra izany itoy ao Moldavie ny fitsidiana tanterahan'ny filoha Frantsay raha ny fanazavana. Hatramin'ny nanomboan'ny ady ao Ukraine, isan'ireo firenena hitoeran'ireo miaramila Frantsay ny amin'ny faritra atsinany any Eropa ankehitriny ao Romania. Nanatanteraka fitsidiana tany an-toerana androany ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ary niona tamin'ireo miaramila Frantsay. Ny volana Martsa lasa teo, miisa 500 ireo miaramila Frantsay voatery napetraka tamin'ny tobon'ny OTAN any an-toerana. Hatramin'ny farany taona, vinavinainao arivo ireo miaramila Frantsay hitoetrany Romania raha nambaran'ny tompona andraikitra. Anoindiany ao amin'ny fireneny Moldavie ny filoha Frantsay ho an'ny raha ampitso alarbira ny fampitam-baovao. Ity firenena ity izay mandray ireo mpitsapo-ponenana Ukrainiana mahery ny ray hetsy ankehitriny. Manoloan'izany, amatsy ara-bola amin'ny tetina 520 tapitrisa euro ho an'ny Moldavie ny firenena Frantsay, ankoatra ny fanampiana ara-pitaovana ho an'ireo mpitsapo-ponenana Ukrainiana. Isan'ireo hodiniana mandritra ny fihaonana tapon'ny vondrana Eropeana izay ho tanterahina afaka 10 andro ao Bruxelles ny fangatanana ataon'ny Moldavie amin'ny fidirana anatin'ny vondrana Eropeana. Tapitratreto ihany koa ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny androany le journal de Bridget Jones izay ny lohatenin'ny horonan-tsary entina aminao rian'izao fampahalalam-baovao izao somary comédie romantique izy io ka anasananao hatrany tsy hisaraka aminay veloma tompoko.
des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.